Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ripino Islam. Alhamdulillah, noho ny fahasoavany Allah sy famindram-pony ary fitiavana lehibe ho antsika mpino Islam dia tafiditra tanteraka ao anatin'ny volana Ramadany isika mpino Islam rehetra manerana an'izao tontolo izao. Ka izany fisafidianana anao ho anisan'ireo olona nahatratra ny volana Ramadany dia mendrika ny hideranao azy ary mendrika ny hankasitrahanao sy hisoranao azy. Satria maro ireo olona izay nanana finiavana, nanam-paniriana mba hahatratra nyity taona Ramadany 2025 ity, saingy Allah safidy fa efa tsy nahatratra an'izany intsony izy ireo ankehitriny. Noho izany, averimbereny matetika ilay teny hoe alhamdulillah, fisaorana sy fideranany Allah amin'ny nahatrarantsika izany volana Ramadany izany. Manoloana an'izany volana Ramadany izany indrindra no misy fampatsiahivana entintsika amin'ity androany ity. Satria niteny ireo manam-pahaizana amin'ny finoana Islam manao hoe rehefa tonga ny volana Ramadany dia mizara anankitelo ireo mpino Islamo manoloana an'izany volana Ramadany izany. Ny sokajy voalohany dia misy ireo mpino Islamo izay manatanteraka ny fifehezana ankaterena. Hametram-panontaniana antsika hoe misy olona ve manatanteraka an'izany fanompoana sy fifehezana zany ankaterena? Eny tokoa ny valiny, satria misy ireo andian'olona izay zanaky ny Silamo ao anaty tokantranon'ny mpino Islamo, manambady Islamo, fiarahamonina Islamo, ka lasa mifehy izy ankaterena na dia tsy vokatry ny fony aza izany, fa menatra izy raha ohatra ka hoe ny olona manodidina azy rehetra dia samy mifehy avokoa. Mifehy ny papany, mifehy ny mamany, mifehy ny anabaviny, mifehy ny rahalany, mifehy ny olona rehetra iray trano. Ka raha tsy mifehy izy amin'izay fotoana izay dia mety menatra na ihany koa matahotra hoe resahan'olona na toresabe, ka ankaterena ny fifehezana amin'izay fotoana izay. Izany mahatonga antsika mahita rehefa tonga ny volana Ramadany dia misy ampahan'ny olona eo am-pandriana foana no andanian'ny fotoanany, eo ambodin'ny televiziona ihany no andanian'ny fotoanany, satria tsy vonona hifehy izy fa ankaterena, ka laniny amin'ny zavatra izay tsy azahoan'ny fahasoavana akory ny fifehezana na ny atoandron'izany volana Ramadany izany. Tadidio fa izany sokajin'ny olona voalohany izany le tenenin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallama amin'ny hadisy manao hoe khaba wa khasira man adraka Ramadan walam yughfar lah. Nenina sy faty antoka ho an'ny olona anankiray nomeny Allah tombonandro nahatratra ny volana Ramadany nefa tsy voavafa na tsy voavela ny eloka sy ny fahotana izay vitany. Ka mitandrema antsika mpino Islamo sao lahy tafiditra amin'izany andian'olona voalohany izany. Ny sokajin'olona faharoa amin'ity volana Ramadany ity dia misy sokajin'olona mahafantatra tsara ny lanjan'izany volana Ramadany, ny valisoa azo amin'ireo fanompoana maro amin'ny volana Ramadany, ny tombotsoa azo mandritry ny volana Ramadany sy ny asa atao amin'izany volana Ramadany. Ka niezaka mafy izy nandritra ny volana Ramadany, nanao ireo fanompoana, namoaka sadaka, namaky Korany, nanao doa, nanao salat dimy isan'andro, ary nanao karazana fanompoana izay tsy fanaony teo aloha, satria manana roatra amin'izany fandalovany volana
Ramadan izany. Saingy ny mampalahelo, tapitra ny volana Ramadan, tapitra eo ihany koa ny fanaovany an'izany asa mahafinaritra sy asa mahasoa zany. De izany olona zany ilay voalaza ny Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny boky masina Al-Qur'an Al-Karim manao hoe wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Ianareo dia aza manao tahaka ny vehivavy anankiray zay nandory sy namotipotika ny petakofehany taoriany nanamboariny azy amin'ny fomba tsara. Satria tao Makka nisy tantara izay nandalo. Nisy vehivavy tsy natory andro aman'alina nanamboatra an'izany petakofehy izany, ary rehefa vitan'izany dia nahantony teo an-tokotany. Dia ny olona rehetra mandalo mahita ny hatsarany zany petakofehy izany dia nidera azy avokoa ary naniry fatratra n'izany petakofehy izany. Saingy afaka fotoana vitsivitsy taorian'izay dia nalainy ilay petakofehy, nitapitapainy, nipotipotoiny ary nidorany. Dia nahita an'izany ny olona dia nanome tsiny azy avokoa. Ka misy ampahany olona amin'ny volana Ramadan, zany hoe ny sokajiny olona faharoa dia mitovy amin'izany vehivavy izany. Satria nahoana? Satria tao anatin'ny volana Ramadan dia tsy natory andro aman'alina, niezaka mafy mba hanao asa soa mandritra an'izany volana Ramadan, nanao solat zaka, nanao ny rehetrarehetra satria fantany ny valeran'izany zavatra zany. Saingy ny mampalahelo, tapitra ny Ramadan dia nipotehany indray tahaka an'ilay vehivavy namotika sy nandory ny petakofehiny, nipotehiny amin'ny alalan'ny fanaovana fahotana. Niverina nijangajanga izy, niverina nangalatra izy, niverina nisotro toaka izy, niverina nanao zavatra haramo izy, ny vehivavy niverina tsy nitafy hijab, nanao zavatra zay fahotana, namotika an'ilay asa soa zay nisasara mafy nandritra an'izany volana Ramadan izany. Ka mitandrema ihany koa antsika sola tafiditra amin'ny sokajy faharoa io. Ny sokajy fahatelo tenenin'ireo manam-pahaizana amin'ny mpino Islam manatanteraka amin'ny fifehezana dia ilay sokajy ilaina, no sokajy tsara indrindra ary engany antsika rehetra ho tafiditra amin'ity sokajy fahatelo ity. Ny sokajy fahatelo dia niomana fatratra izy talohan'ny fahatongavan'ny volana Ramadan, nianatra ny valeran'ny Ramadan sy ny fanompona rehetra ao anatiny. Ary rehefa tonga ny volana Ramadan dia tsy natory izy andro aman'alina amin'ny fanatanterana ny fanompona rehetra, ary nanao ny ainy tsy ho zavatra mba hanatratra ny tanjona, ary tsy vitan'izany ihany, nanampy ny namany amin'ny alalan'ny swadaka, niantso ny namany mba hanohy ny fihavanana, namela ny namany, namaky Qur'any, ary nitsangana amin'ny alina nanao tarawehy, tahajjud, nanao ireo karazana asa fanompona, nampisakafo olona kamboty, nampisakafo ny olona mahantra, izany rehetra zany nataony. Ary rehefa tapitra ny Ramadan dia mbola nitohizany ihany ny asa fanaony aorianan'izany volana Ramadan. Zay no tenenin'ny Allah subhanahu wa ta'ala hoe kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ny volana Ramadan sy ny fifehezana dia nodidina aminareo tahaka ny nandidina an'izany tamin'ny vahoaka teo alohanareo, angamba hipetraka ao am-ponareo ny fahatahoran'ny Allah. Ka ny fatahorana ny Allah dia azontsika mandritra ny volana Ramadan, ary toetra ao am-pontsika, ary ny fatahorana ny Allah dia ny fanatanteranao ireo asa fanompona sy izay nodidiny, ary ny fanalaviranao ireo zavatra izay norarana. Ka raha vitantsika zany nandritra ny Ramadan sy aorian'ny volana Ramadan dia azontsika ilay cadeau lehibe izay nomaniny Allah amin'ny volana Ramadan, dia ny fatahorana azy amin'izay. Ary tadidio io fatahorana ny Allah no vatsy tsara indrindra entintsika miatrika ny Allah amin'ny andro farany, satria izy dia niteny manao hoe watazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa. Ary mivatsia ianareo fa ny vatsy tsara indrindra dia ny fatahorana ny Allah. Engany atsika rehetra mpino Islam amin'ity taona 2025 manatanteraka an'izany fifehezana izany dia anisan'ireo avotra amin'ny afobe ary nahazo ilay cadeau ny fatahorana
ary voaray avokoa inshallah ny asa fanompoana rehetra izay nataontsika. Zay no fampatsiavantsika tamin'ity androany ity. Isaorako anao nanaraka an'izany hatramin'ny farany. Inshallah raha ampitso misy fampatsiavana hafa indray. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.